mianatra eo tongotrao. Mampinaritra indrindra ny mianatra ny senin'Andriamanitra ka izany indrindra no antsika n'izao fotoana izao koa tsara ny arahantsika eo an-tongotra Jesosy hianatra izany teny izany ka dia manasa anao indrindra hanaraka izany hatramin'ny farany. Tongotrao Jesao miantorahako panomponao feno misy vonjyoay tena azo antoka o fifaliana nomena tsy ho tapitra mandrakizay fiadanana no tsapakora eo anilanao Jesao fa nahoana mono saiko ny mihira toy izao satria nomena ho any lamba mpamarinanao ny sambatra itoeranao Jesao malalako raisoraisoe ny saotra tolotro fa tena vokatry ny fo Jesao atolotro ho anao zao tena koizao na tsy mendrika zare atokany ho anao fa vononao anarady na omorana ho sarotra ianao no ianteherako ka tsy mba manantahotra fa nahoana mono saiko ny mihira toy izao satria nomena ho any lamba mpamarinanao ny sambatra hitoeranao Jesao malalako raisoraisore ny saotra tolotro fa tena vokatry ny fo fa nahoana mono saiko ny mihira toy izao satria nomena ho any lamba mpamarinanao ny sambatra hitoeranao Jesao malalako raisorasore ny saotra tolotro fa tena vokatry ny fo tsara raha tongotsika mivavaka ny zavatra ka dia andeharisika hiaraka hivavaka. Renay masina sandrany an-danitra misaotra anao zay raha mianao an'izao fotoana izao indray azonay mandinika ny teninao ka mangataka amin'ny fanao masina zay mba hiasa amin'ny fahavenony ary mamindrafo ny mamialana fa miandrehanay mba hantanteraka izany amin'ny fiainanay zany dia tononay sangatany amin'ny anaran'i Kristy irery ihany. Amen. Andeha ary sika anaraka ny tatitra maneran-tany. Anisan'ny fahagagana izay tsaroana foana nataon'i Jesosy dia ilaina ampiasan'ny olona anarivony. Nanaraka izany ohatra ny Jesosy izany fiangonana Kansas City afovoan'ny États-Unis tamin'ny namahanana olona betsaka hatramin'ny fiandohan'ny taona ka hatramin'izao dia fianakaviana misy 503 no efa nomenay sakafo, izany hoe eo amin'ny olona 305 eo.
Ny fiangonana eto ny Havana zao dia mampiasa ny parking isaky ny talata mba hizaranareo sakafo. Mitandahatra ireo fiara ary manodidina ny fiangonana, miandry ireo olona natitra ny sakafo anaty fiaran'izy ireo sy kojakoja ihany koa ho an'ny zazakely. Izany moa no totosa dia noho ny fiara miasa amin'ireo fikambanana hafa izay miasa eo amin'ny fiarahamonina ihany koa. Izany hoe mizary zahay manomboka amin'ny 10 hatramin'ny 12 orataondro eo andro any zao dia tokantrano 300 ny tonga, izany hoe olona miisa 290 hatramin'ny 590 eo. Raha ny fiheverako zao dia sakafo mitentina 20 hatramin'ny $100 no nampidirina tao anatin'ny fiaran'izy ireo tsirairay avy. Tsy toy ny andro fizarana mahazatra ny andro anio, mankalaza ny fahatrarana ny 10 kilao ny sakafo nozaraina nanomboka hatramin'ny andohan'ny taona ny fiangonana. Naneho fankasitrahana ny asa nataon'ny ekipa moa ny pasteur Marc ka nikarakara sakafo burger tsy misy hena ho azy ireo. Farany volana jontsika izao natratra 10 kilao zany zao ny sakafo efa voazara. Izany hoe hatramin'ny faran'ny taona dia mety ahazara 10 taona zahay. Izany no nahatonga anay manokana fotoana kely hankalazana izany. Te hankasitraka ireo mpiasa sitrapo rehetra zahay, ka izany no nikarakaranay ho azy ireo izao burger tsy misy hena izao. Raha tsy teo izy ireo tsy afaka nanao na inona na inona zahay. Tsy resaka abetsahana sakafo nozaraina fotsiny fa koa ireo fiainana izay mety ho voakasika. Nisy fianakaviana zao nangataka mba ho entina mbavaka satria afaka herinandro vitsivitsy hono dia ho esorina amin'ny tranony izy ireo. Natao hanampiana ireo olona izay manam-pahasairanana mantsy ditetika asa ity. Mitombo hatrany ny asa sy ny olona isan-kerinandro. Ny ekipa moa dia milaza hoe nitetika ady mahatonga izany fitombona aingana izany dia tsotra arakaraka ny ampitombontsika ny vavaka ataontsika no aniran'Andriamanitra olona ho eto amintsika. Koa raha te hanao etsika fizarana sakafo dia entana mbavaka tsirairay izay olona te asa amin'izany, ary rehefa mivavaka ho an'ireo olona mila ho entana mbavaka indray ianao dia andefasan'Andriamanitra olona satria izy no mahafantatra ireo mila vavaka dia toy izay hatrany. Toy izany ny zava-niseho sy ny ainanay mangataka aminareo mba hivavaka ho an'ny fiangonana Kansas City toa an'ireo ekipa hafa manderina izao tontolo izao izay mikaroka vahaolana ampitiavana ahafana manao asa fanompony eo amin'ny fiarahamonina. Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai atunguzao izai pianachao kuambitenenale Jesu malalo izai yanuchalanao kairote Itweza wampunaya kuambitenenale Jesu malalo izahai yainutsalana kahirote nyavyamina itweza wampunaya irote nyavyamina itweza wampunaya. Tonga eo amin'ny fotoanany zazaminondra antsika zarak'izy. Nafinaritra ny lesona voalohany eo fa efa hiditra lesona faharoa indray zany tsika zao. Fa melo izany aloha ohatra ny mahazatra andeha tsika hira dia hivavaka rehefa aveo hira fafampiarapana dia mivavaka dia amerina lesona ao ary manisa 3 isa 2 3. Mannaona falita faona ravu maitanao mannaona tompoko ao ary tsika hivavaka
akambana ny tanana ahondrika ny loha hivavakatsika. Jesosy malalo, misaotra anao zahay fa mbola omenao fotoana indray afaka hianatra lesona. Ampio zahay mba ho zaza entry. Misaotra Jesosy io. Amen. Eny ary, fifaliana indray ny miaraka amin'ny ankizy kely rehetrarehetra amin'ity sabata ity izay tsy afaka mankany am-piangonana fa mihaino lesona ao an-trano. Faly be indray mihaona aminareo fa maka toerana ainganary aloha petraka tsara fa hamerin-desona isika. Lesona fahafiry moa tsika le nresahana teo. Lesona faharoa. Ny lohateny makany am-piangonana i Jesosy. Averina ange makany am-piangonana i Jesosy. Tsy anjery andeha isika ho any an-tranony Jehovah. Averina andeha isika ho any an-tranony Jehovah. Averimberitsika foana izay dia haintsika ny farany. Rankizy kely, fantatritsika moa Jesosy Jesosy le nanome sakafo ny mpianatra. Dia Jesosy koa rankizy rehefa sabata, andronina moa androany aloha sabata. Bravo! Misy mahay be dia be ny ankizy. Andro sabata androany. Dia rehefa sabata ohatra ny androany dia tia makany am-piangonana i Jesosy. Mahafinaritra izany fa inona moa ny atao any am-piangonana Manao inona ny am-piangonana? Mihira. Dia manao inona koa? Dia mivavaka. Dia manina koa? Dia mihaino toriteny mamaky baiboly. Izany no atao any am-piangonana. Tiany Jesosy ny makany am-piangonana rankizy satria any izy mihaino ny tenin'Andriamanitra. Misy an'ilay atao hoe raby na le mpampianatra na le pastora makany any am-piangonana mampianatra ny olona. Tiany Jesosy rankizy ny mandeha any am-piangonana mihaino ny tenin'Andriamanitra. Andehantsika ry aloha hira andao ataontsika le hira hoe ny baiboly vakio dia mivavah satria izany ange nataontsika any am-piangonana ao ary miaraka mihira daholo atao vonona ny tanana. 1, 2, 3. Ny baiboly vakio dia mivavah, dia mivavah, tsy mitsahatra. Ny baiboly vakio dia mivavah fa hitomby anao, fa hitomby anao, fa hitomby anao. Ny baiboly vakio dia mivavah fa hitomby anao. Bravo! Efa misy mahay ny hira fa averimberitsika. Rankizy, tiany Jesosy ny makaiza moa izy teo? Makany am-piangonana. Inona moa ny atao any? Mihira, mivavaka, dia mihaino ny tenin'Andriamanitra, mamaky baiboly dia mihaino ny baiboly. Faly rankizy ireo olona any am-piangonana nahitan' Jesosy fa na dia mbola kely azy izy dia tia makany am-piangonana, tia mihaino ny tenin'Andriamanitra. Ary gaga ireo mpampianatra ireo fa na lehibebe koa ary izy dia mbola makany am-piangonana foana. Ohatranareo rehefa malalaka, rehefa afaka makany am-piangonana dia mihaino ny tenin'Andriamanitra any am-piangonana. Fa aminareo koa moa izao mbola misy ho any am-piangonana rehefa avy eo dia endry tsara, tsy mitabataba fa mihaino tsara, mihira tsara, mivavaka tsara. Izay indray aloha no lesintsika androany fa andeha averintsika ny lohateny sy ny tsy anjery dia tohizantsika indray lesona amin'ny heriny. Ao ary, lesona faharoa. Makany am-piangonana i Jesosy.
tsy anjery andeha isika hoany atranony Jehova. Bravo. Zay le sika andrano aloha fantatsika ifanao ivavaka dia ifanao veloma rehefa vao ivavaka aloha tsika ka ambana ny tanana ahondrika ny loha. Jesosy malalo, misaotra anao zahay fa nomenao lesona tsara satria ianao tia makany am-piangonana dia tianay koa ny makany am-piangonana miaraka amin'ny dada sy neny dia miaraka amin'ny namanay. Ampio izay mba ho zaza endry tsara, mahay tsara any am-piangonana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia mifanao veloma, 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 dia mifanao veloma amin'ny herindray. Veloma tompoko, dia endry tsara fa mbola misy lesony zoky ao. Ary raha io manao any am-piangonana, aingakaingana fa efa hiditra any am-piangonana sao. Veloma! Tratry ny sabata daholo manao hoana daholo ny zazaboto tadidinareo ve ny lohateny ny tantara ny anarantsika nandritra ny herinandro? Mamaky teny tany am-piangonana Jesosy. Ny tsy anjerintsika dia amin'ny salamo 2:154 2:1. Bravo! Andao hiaraka merina avy hatrany miaraka amin'isa telo foana tsika efa mahay manisa avokoa ngamba zay ny zazaboto hoe. Andao ary 1, 2, 3 andeha tsika ho any an-tranon'i Jehova. Bravo! Mahay daholo ny zazaboto rehetra. Dia anaraka ny toy ny tantara indray zany sika izao fa petraka tsara avokoa. Niasa tao an-trano fandrafetana Jesosy mandritra ny herinandro. Rehefa reraka izy tamin'izany kanefa rehefa tonga ny sabata raka izy, rehefa hiditra ao amin'izany andro sabata izany dia ampireminy avokoa ny entana rehetra izay niasany izy sy dada rehefa zoma. Mahafinaritra ny manadio ny toeram-pandrafetana, tian'i Jesosy mihitsy izany. Miaraka amin'ny ankohonana sy ny namana izy makany am-piangonana rehefa sabata. Dia mihaino tantara novakiana amin'ny horonan taratasy misy ny Baibolina ny olona ao am-piangonana. Dia miresaka mikasika ny tantara izy, miara-mivavaka. Tian'i Jesosy ny makany ny fiangonany any Nazareta. Tsy nipetraka tao any Nazareta intsony nefa Jesosy rehefa lehibe. Satria izao ny fotoana izay mety andehanany any amin'ny tanàna hafa fa efa lehibe izy. N'aiza toerana aleny dia makany am-piangonana foana Jesosy mampianatra ny olona mikasika amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Rehefa tsy tao an-toerana mandritra ny fotoana ela izy, tsy teo Nazareta, dia miverina indray izy mamangy ny fianakaviany, mamangy ny namany izay mipetraka ao an-tanànan'i Nazareta. Nahafinaritra azy angeny nahita ny olona tsirairay tao an-tanànan'i Nazareta. Tsy ela ary dia tonga ny fotoanan'ny sabata. Faly indray Jesosy fa afaka mideran'Andriamanitra ao an-tanànan'i Nazareta any amin'ny tempoly. Faly avokoa ny olona nahita azy. Nangataka azy hamaky teny avy ao amin'ny horonan taratasy indray na hoe Baiboly izy. Faly Jesosy namaky teny satria tiany angeny manampy ao am-piangonana. Nisy mpandray anjara anankiray tao am-piangonana nanokatra ilay horonan taratasy na hoe ny Baiboly ho vakian'i Jesosy. Tao amin'ny ampahany amin'ny Baiboly antsoina hoe Isaia nosokafana. Noraisin'i Jesosy ilay horonan taratasy Baiboly dia nanomboka namaky izy. Mafy sady mazava ny feony. Rehefa vita ny famakian-teny nataon'i Jesosy dia nipetraka izy ka niresaka mikasika an'ilay teny novakiana teo. Tiantsika ihany koa makany am-piangonana rehefa sabata dia tiantsika ihany koa ny mideran'Andriamanitra miaraka amin'ny fianakaviana sy ny namana. Manao hira, milaza ny hatsaran'Andriamanitra, dia milaza koa fa tia azy koa isika. Dia mamaky teny avy ao amin'ny Baiboly
miresaka mikasika ny tantara ao amin'ny baiboly a mivavaka tiatsika ny mideran'Andriamanitra ohatran'izay nataon'i Jesosy. Andro feno fahasambarana ange zany andro sabata zany rakizy milaza amin'i Jesosy ny fitiavana, milazany Jesosy momba ny fitiavanao azy a, ny fandehananao any am-piangonana dia midika hoe tian'i Jesosy ianao. Dia mahafinaritra ny mideran'i Jesosy rehefa any am-piangonana. Dia manao tahaka ny nataon'i Jesosy avokoa ny ankizy rehetra. Amin'ny fofen'ny fifaliana indray rakizy no iarako aminareo amin'ity sabata mahafinaritra ity, dia Jesosy hitanareo manokana ny amin'izany. Hiaraka miankina eto ny lohahevitra fahenina ary isika izay manao hoe laharana voalohany. Ahoana tsara hoe laharana voalohany. Ny andalan-teny izay rahantsika nanao tsy anjery na ny tadiana izany nandritra ny herinandro dia hita amin'ny Daniel toko fahenina 9:12 tapany 2. Andenga rahantsika mamerina koa dia intelo isan'andro izy no nandohalika ka nivavaka sy nisaotra teo anatrehan'Andriamanitra. Dia andenga eo afefintsika indray mandeha koa intelo isan'andro no nandohalika ka nivavaka sy nisaotra teo anatrehan'Andriamanitra izy. Izay zany le izy. Dia mino fa nahay tsara daholo isika rehetra ny avatra tian'i Jesosy ho ampitaina amintsika moa dia izao hoe zava-dehibe tokoa rakizy ny fanaovantsika aloha laharana an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ka tahaka an'izay ho arahantsika eo amin'ny tantara rehefa avy eo dia irin'i Jesosy ny ankizy kely tsirairay avy na inona miseho amin'ny fiainana dia hanao aloha laharana an'Andriamanitra itsika mba hahafahany manampy antsika sy manao fahagagana eo amin'ny fiainantsika manontolo. Dia tany manokana anao Jesosy andao arahantsika amin'ny fampitenana ny tantara. Inona no safidy nataonao tamin'ity maraina ity? Nanapa-kevitra ny amin'izay akanjo anaovanao sy izay sakafo hohaninao ve ianao? Ahoana ny amin'ny safidinao manoloana ny fomba firesahana amin'ny ray aman-dreninao sy ny rahalahinao na ny anadahinao ary ny rahavavinao na ny anabavinao? Inona koa ny safidy hafa ataonao? Ny andro vaovao isan'andro dia feno safidy rakizy. Isan'andro isika dia manapa-kevitra manoloana ireo lalana samihafa sy fomba atao ametrahana an'Andriamanitra ho loha laharana. Rehefa niakoka tamin'Andriamanitra isika dia milaza marina amin'ny Tompo hoe Tompo tiako ianao. Maro ireo fomba ahafahantsika manao izany. Hain'i Daniel niakoka tamin'Andriamanitra, fantany fa te hametraka ny isa minitra ny teo amin'Andriamanitra isan'andro izy. Toy ny famataranandro ny asany mihitsy izany. Asa atao vao maraina ny atoandro ary isaky ny alohan'ny atory. Nanokatra ny varavarakeliny teo amin'ny efitra ambony Daniel. Tsy nampaninona azy akory hoe misy mahita izy. Tsy nampaninona azy akory na inona mbola tsy vita. Nivavaka mandrakariva i Daniel isan'andro. Tena namany akaiky indrindra Andriamanitra. Ary nino io Daniel fa ny fotoana sarobidy indrindra taminy tao anatin'ny andro iray rakizy dia ny fotoana niarahany tamin'Andriamanitra. Ny olona tian'i Daniel dia nahafantatra izany fotoam-bavaka fanaony isan'andro izany. Eny fa na ireo olona tsy tia azy koa aza dia nahafantatra izany. Rehefa tonga mpanjaka amin'ny Babilôna ary Darius mpanjaka dia nitady lehilahy hitandrona ny ampany amin'ny fanjakany izy. Ka nifidy gouvernoura miisa 20. Nanendry lehibe anankitelo izy hifehy ireo ary anankiray tamin'izany Daniel. Rehefa nandeha teny ny fotoana dia notendren'ny mpanjaka hiandraikitra fahefana 2 hafa koa i Daniel satria navita tsara ny asany izy. Nahasorenareo gouvernoura hafa izany sady nahatonga ny lehibe teo aloha hialina azy. Tena nialina be noho ny fialonana. Rehefa nandeha ny fotoana dia nitady izay zavatra rehetra azo anameloana ny Daniel izy ireo mba hitarainany any amin'ny mpanjaka. Tsy mahatoky an'ity lehilahy ity aho, hoy ny gouvernoura iray. Marina izy, tsotra sady tsy misy na inona azontsika anameloana azy. Jereo anety izy, io indray izy sy ny fotoana fivavahany, hoy ny anankiray monimony. Izao angamba ny zavatra ataontsika ry zareo enoy angeny tetikadiko hoe hoy ny gouvernoura fahatelo
namosaka moramora nyeviny tamin'ny namany niasakasaka nakany amin'ny lapa ireto lehilahy ireto ho any amin'ny mpanjaka Dariosy ry mpanjaka lehibe sy mahery indrindra hoy izy ireo. Manan-kevitra ny amin'ny fanajananao izay hanao lalàna vaovao isika dia ny amin'ny akofana eo anatrehanao rery ihany mandritry ny 30 andro. Tia mpanjaka ireny nandre izany mpanjaka lehibe izy ka nihevitra fa tokony akofana tokoa. Ny saina kely momba izany izy dia nanontany hoe inona no atao raha toa ka misy olona tsy manaraka ny lalàna? Mody ny eritreritra ireto mpanolo-tsaina na dia efa fantany aza ny tiany atao an'i Daniel. Ahoana raha toa ka atsipitsika ao andavaky ny liona izy? Gaga ihany aloha mpanjaka tamin'ny voalohany rak'izy, saingy nanaraka izany lalàna izany azy izy noho ny farany. Azo ny tsara ihany koa ny hevitra ireto mpanolo-tsaina reto raha nanao izany lalàna vaovao izany izy ireo, saingy tsy misy lalàn'olombelona afaka hanova ny fitiavan'i Daniel n'Andriamanitra na hanova ny fanaony amin'ny fiankofana aminy. Nanohy ny vavaky ny 3 isan'andro teo am-baravarakely toy ny fanaony ihany Daniel. Ahoana ny aminao? Ny fiankofana tanteraka amin'Andriamanitra dia midika ho fametrahana an'Andriamanitra ho lohalaharana eo amin'ny fiainana rak'izy. Efa nivoadiny hanohy hankoaka amin'Andriamanitra mandrakariva i Daniel na inona mitranga isika koa dia afaka manompo amin'ny alalan'ny fametrahana azy voalohany eo amin'ny fiainantsika anio. Aza vela isy na dia iray aza hanalanao tsy hatoky aminy toy izay nataon'i Daniel. Fifaliana indray no erabana ny tanora mantanty rehetra, erabana ny zoky sy ny zandry rehetra ihany koa ny ray aman-dreny rehetra. Nahatratra izao fotoana izao izay iarahantsika mamerina ny lesona fahaenina ny tanora mantoanto izay mitondra ny lohateny hoe misitaka kely mialohan'ny asana. Misitaka kely mialohan'ny asana. Ny tsenjery dia izay hitantsika indrindra tao amin'ny Matio 2:20 andininy fa 7:20 ka hatramin'ny 7:30 izay manao hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana fa izao no hanome anareo fitsaharana. Entony ziokako ka mianara amiko fa malemy fanasa tsy miavina am-po aho dia ahita fitsaharana ho an'ny fanahanareo ianareo fa mora ny ziokako ary maivana ny entako. Jesosy no niteny izany teny izany. Manasa antsika izy mba hanantona azy mba hakeo aminy fa ho aminy misy fitsaharana. Ilaitsika tokoa ny fitsaharana, na ny fitsaharan'ny saina, na ny fitsaharan'ny vantana, na ny fitsaharan'ny fanahy mba hananantsika fahasalamana tsara. Hitantsika tao anatin'ny lesona ny tantarana lehilahy anankiray, miaramila anankiray izay antsoina hoe Victor Frankl ny anarany tamin'ny fotoana ny ady lehibe faharoa no nisy azy. Tao anatin'ny ady dia nanokana fotoana 10 minitra monja i Victor mba hiresahany amin'Andriamanitra. Teo amin'ny toerana izay tsy nafinaritra ny nisy azy satria teo anivon'ny faty marobe ny apatrapatra sy efa ny aloha efa maimbo no tsy maintsy nipetrahan'ny Victor mba hiresahany amin'Andriamanitra. Ary rehefa avy miresaka amin'Andriamanitra izy dia mahazo herindray hoentina miatrika ny tontolo andro izay tsy fantany fa aloko ny fahafatesana ho azy. Dia toy izany ihany koa isika rehetra. Tsy fantatsika ny zavatra iseho rehefa avy eo ny segondra ao aorianan'izao dia tsy haintsika fa ilaitsika ny manokana fotoana isan'andro hiresahantsika amin'Andriamanitra mba hahatonga antsika hifandray amin'Andriamanitra mandrakariva. I Jesosy dia nanome ohatra ho antsika fony izy teto an-tany. Voalaza fa ny fomaraina alina koa Jesosy ka nitokana tany an-tany foana mba hiresaka amin'Andriamanitra izay izy vao niatrika ny tontolo andro. Isika ihany koa dia asaina raha vao mifo dia atokano an'Andriamanitra ny tenanao. Miresaha amin'Andriamanitra dia apetrao amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra dia izy no hanampy anao amin'ny tontolo andronao rehetra mba hahafahanao mandray fanapa-kevitra tsara ary ny zavatra izay mahasoanao ihany no tanterahany mandritra izany tontolo andro izany. Mety ho mamy ny torimaso kanefa lehibe lavitra noho ny torimaso ny fiarahana sy ny firesahana amin'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra isika ary isika koa dia tian'Andriamanitra ary mahafaly azy indrindra ny hanaovantsika izany dia ny fotoana izay hiresahantsika
amin'andriamanitra ary faly indrindra izy a raha manao izany isika tanora mantoanto a sy isika olona rehetra. Nomen'andriamanitra ihany koa ny sabata mba ho fitsaharana isaky ny herinandro dia andeha ho araraotsika izany fotoana izany. Ny fitsaharana dia marihana tsara fa tsy hoe fidonana-poana na fipetrapetrahana tsy manao zavatra fa ny fitsaharana dia ilay firesantsika amin'andriamanitra. Ahita fifaliana sy fiadananam-po isika rehefa manatanteraka izany fitsaharana izany. Nasaina isika hitondra ny zioka, ento ny ziokako izy fa maivana ny entako, mora ny ziokako. Dia andeha isika ho eo amin'ny Kristy ka ny adintsika rehetra ny momba antsika rehetra dia apetratsika eo aminy a dia atoky isika fa izy a no mitany fiainantsika, no mitantana antsika ao anatin'ny fotoan-javatra rehetra ary azo hery isika miaraka amin'ny mandrakariva. Dia mirary soa ny tanora mantoanto ary ho amin'ny fiarah-mianatra manaraka indray. Velome! Dia efa le miarabantsika zatovo indray amin'izao fiarah-mianatra ny ten'Andriamanitra izao a, no sady miaraba ihany koa ny rehetra izay miaino ny radiozis ary koa ity fiarah-mianatra ny ten'Andriamanitra ity amin'ny alalan'ny page Facebook. Ho fahafantarana antsika rehetra na isika eto Tanindrazana na isika izay any ampitan-dranomasina ihany koa. Eo amin'ny toerany hafa izay no lohahevitra izay niarahantsika nianatra tamin'ny herinandro iny a, ary averintsika zany izy amin'ity sabata ity mba anaovantsika fanandramana, anaovantsika fampiarana indray. Io moa dia averina mandrakariva hoe tsy misy antony ny ianarantsika raha toa ka tsy andramantsika ny zavatra izay nianarantsika. Ka ny fanandramana zany a sy ny fampiarana ny tena zava-dehibe ny mahakasika ny fianarana ka dia maniry indrindra mba ahitantsika fahombiazana ny amin'izany fampiarana izany. Eo amin'ny toeran'ny hafa izay no lohateny izay diniantsika zany amin'ny herinandro ity, eo amin'ny toeran'ny hafa. Dia rehefa jerena avy hatrany indray ilay lohateny a dia izao hoe tonga amin'ilay fitenenantsika mahazatra zany ity hoe mipetraha amin'ny toerako, mba mipetrahanao amin'ny plasiko e. Ohatray moa tena firesahantsika azy isaky ny eo amin'ny fiainana andavanandro, mipetrahanao amin'ny toerako, mipetrahanao amin'ny plasiko. Zany hoe manasanao zany ilay olona mba haka ny toerany mihitsy eo anatrehan'ny tranga anankiray. Dia mamaly sika hoe zany tena mipetraka eo amin'ny plasinao mihitsy, tena maka ny toeranao mihitsy a. Fa ny tena mipetraka dia izao, tena maka ny toerany tokoa ve ianao? Dia ohatrany ahoana zany hoe maka ny toeran'ny hafa izany. Izay zany no anaovantsika fanandramana indray araka andresahana teo aloha hoe ohatrany ahoana izy ity mba tsy ho resaka fotsiny, ohatrany ahoana natao raha tena mba haka ny toeran'ny hafa ianao. Andeha arovaka itsika ny Filemona toko fahavalona andininy fahasivy. Toy izao voalazan'ny ten'Andriamanitra. Koa na dia manana fahasaina be eo amin'ny Kristy, andidy anao amin'izay mendrika aza, nefa noho ny fitiavana, izao Paoly, izay efa antom-panahy sady mpifatotra an'i Kristy Jesosy, ankehitriny dia miangavy anao. Izay ny zavatra resahan'i Paoly zany. Na dia manana fahasaina be ao amin'ny Kristy, andidy anao amin'izay mendrika aza, nefa noho ny fitiavana izao Paoly, izay efa antom-panahy sady mpifatotra amin'i Kristy Jesosy, ankehitriny dia miangavy aminao. Zany no resahan'ny Paoly. Dia mety mametraka fanontaniana hoe inona ny ifandraisana zany amin'ilay lohateny. Tena mifandraika tokoa zany satria eto zany Paoly dia izao manana fahasaina izy, afaka mandidy izy hoe tsy maintsy. Kanefa noho ny amin'ny fitiavana, noho ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra, dia hoy Paoly hoe miangavy aho. Na dia tokony handidy anao aza tsy hoe tsy maintsy dia miangavy aho. Ity tenin'ny Paoly ity zany dia ahitana taratra voalohany indrindra fitiavana, dia ahitana taratra fiantrana ihany koa. Ilay hoe mipetraka eo amin'ny toeran'ny hafa zany dia izao ny olona manam-pitiavana, ry tanora malala, ry mpiaino malala, ry mpijery hajaina no afaka mipetraka eo amin'ny toeran'ny hafa. Rehefa tsy manam-pitiavana ianao tsy hahavita an'izany. Ary raha maka ohatra moa zany tsika hoe iza no efa mipetraka teo amin'ny toeran'ny hafa dia Jesosy. Ary ny azy moa zany tsy hoe ny olona vitsivitsy, fa ny olona rehetra, ny olombelona rehetra, na ny olombelona izay mbola vao ho teraka aza, dia efa naka ny toeran'izany Jesosy.
zany hoe fitiavana ka ny olona manam-pitiavana zany a de tena afaka maka ny toerany hafa tokoa izy de tena tanteraka mihitsy hoe mipetraka eo amin'ny placenao mihitsy atsapako ny zavatra mahazo anao fa zao resahany zany ka mora fa rehefa tanterahany zany a ohatra ny sarotsarotra ihany satria tena miantra ianao amin'ny alalan'ny fitiavana zay anananao maka ny toerana ianao ny olona tena maka ny toerana ny olona anankiray de zao raha zavatra mampalahelo le izy de mitomany izy tena tsapa mihitsy izy hoe maka ny toeran'lay olona de miaraka mitomany eo ry zareo tsy zany any anefa fa misy ezaka atao misy fihetsika atao ihany koa raha tsy mahita tory lay namany na lay olona tiany de izy koa nefa tsy nahita tory meloa ny amin'ny zavatra menjady eo aminao ary izy tsy mijanona eo aminao hoe tsy mahita tory tahaka anao koa satria maka ny toeranao fa mijery ny fomba rehetra mijery ny moyen osika ho inona ny nampiko azy ty ary izy tsy mijanona raha tsy efa vitany tanteraka ny hiraka na ny mission zay mba tokony anavotana na anampinanao zay zany le maka ny toeran'ny hafa io zany tsy vita le hoe de mitondra-bavaka anao maka ny toeranao fa de mitondra-bavaka anao matetika angetrika raha tsy miteny an'izany fotsiny fa tsy mivavaka ho an'le olona kory adinotsika le fahoriny lay olany le zavatra menjady aminy kanefitsika de niteny taminy teo hoe mitondra-bavaka anao misy amintsika indray moa zany tena matsiaro mihitsy de matsiaro ambavaka tokoa fa zao tsy mijanona eo am'le inty izy teo lay fitsotrona-bavaka an'lay olona zay alainao mitoerany satria mety mafy lay toerana misy azy fa ny apitso maraina an'iny ianao na ny ariva an'iny ianao de manao dingana ka miteny hoe ty misy vahaolana anankiray aloha omeko anao raha mbola tsy mety tya de mbola misy vahaolana faharoa indray ho jerentsika zany no antsona hoe maka ny toeran'ny hafa ry havana malala ry mpihaino malala ry tanora-jaina maro amintsika mieritreritra hoe ny olona tsy mba micomprendre mihitsy tsy mba maka ny toerako mihitsy nareo de misy afatra atolotra amintsika zany hoe aoka ianao no aka ny toeran'ny hafa voalohany fa aza miandry hoe mba aka ny toeranao ny hafa eo anatrehan'ny zavatra mety hitranga zany hoe aoka ianao ho tena namana fa aza miandry zay ho namana ahoana re mba aza hontsika an'izany aza mitady namana tsara zany fa aoka ianao no namana tsara azotsika le izy fa rehefa namana tsara ianao de ho tojo namana tsara tahaka anao ihany keo irariko de zao mba ho vitantsika ty hoe maka ny toeran'ny hafa ity ka na de tena hoe mandidy aza hoy paoly de zao mingavy tahaka an'izay ary ny loha hevritsika tamin'ity herinandro ty de mirary fahombiazana ho antsika zatovo mpiaino malala rehetra mpijery ihany keo zay niaino ny ten'Andriamanitra ny fianarana tamin'ity sabata ity mandra-piresaka tompoko Funny
ampitsikitsikiana no anolorana ny arahaba ho an'ny tsirairay avy amintsika na tratra ity sabata masina ity ny raha ry sabata ahitana an'izany famasianan'andriamanitra izany ary ho anao sy ny ankonanao tahaka an'ireo namantsika teo aloha dia ny loha hevitra fahaenina ihany koa no rahantsika mamerina ankehitriny ho antsika tanora zokony moa dia manao hoe ilay mampidi-doza indrindra ao amin'ny tena no lohateny izany loha hevitra izany ilay mampidi-doza indrindra ao amin'ny tena ity loha hevitra ity dia ny Jakoba 3:1-20 no ny rahantsika nianatra tao amin'ny epistiliny soratan'i Jakoba mba hakana ny lesona tao anatin'izany ny Jakoba 3:1-20 moa dia mirakitra ny amin'ny anatra ny amin'izay mety ataon'ny mpampianatra indrindra fa ny tsy anontany amin'ny lelany ary ny toetry ny fahendrena avy any ambony dia tao anatin'iny toko iny no nangalan'ny tsirairay avy tamintsika andiny anankiray natao tsy anjery tanatin'ny herinandro zao indray izany ny fotoana merenana azy dia andao aloha samy anao ny azy zay eny ary ilay mampidi-doza indrindra ao amin'ny tena tsy nyzay fa zay indrindra ny fo ratsy zao no ny rahantsika nianatra tanatin'ny herinandro iny hoe iray amin'ireo asa mora tao indrindra eto amin'izao tontolo izao ange ity mampiasa ny fitenenana ity ny hoe miteny zany ary amin'ny akamaroan'ny olona dia zay ny mora indrindra aminy na dia hoe mora aza nefany dia sarotra ange ny mifehy an'izay teny zay ary zay mihitsy ny rahantsika nianatra fa indraindray rehefa tonga amina fihetsepo mahery dia mandeha ho azy ny fanehoanan'izay fihetsepo mahery zay amin'ny alalan'ny fitenenana ka lasa mampanenina le teny ary ny lantom-peo nampiasaina dia indro fa lasa ny vatrafatra dia mba hatonga antsika tsy ho tonga amin'izany indrindra no nitarehan'i Jakoba antsika amin'ity taridalana ity tsy hoe mijanona eo amin'ny tsy kristianina ihany mantsy izany olana izany ka indraindray isika laim-panahy eritreritra fa izay tsy manara-dian'ny Kristy no tratran'izany fa ny rehetra dia mety ho tratrany avokoa zao mantsy ny resahan'i Jakoba amin'ny 5:10 amin'ny Jakoba 3:1 io hoe io lela sy vava io zany no isaorantsika ny tompo dia ny ray ary izy ihany koa no hanozonantsika ny olona izay natao araka ny endrik'Andriamanitra ny vava iray ihany no ivoahan'ny fisaorana sy ny fanozonana dia hoy izy hoe ry rahalahyko tsy mety raha misy izany tsy mahatonga an'izay toe-javatra izay ho azo ekena izany nefa ny hoe aika iraisan'ny olona rehetra le izy fa tsy ny tsy kristianina ihany fa zao izay resaka vava sy lela ny resahan'ny Jakoba izay dia manam-pirofo ny fananana fo ratsy raha toa ka miteniteny foana dia fo izay mila fanolorantena lalina ary mila fanadiovana feno ataon'ny tanàn'Andriamanitra ny teny ratsy izay hoe hifangaroan'ny fitahina sy ny ozona voakan'ny lela dia ilaina ho diovin'Andriamanitra ny fo izay hiavian'izany ka zao zany no ny rahantsika nianatra hoe zava-dehibe ny mametraka amin'Andriamanitra ny fo dia io ny faka ho antsika olombelona ary tsy hifantoka amin'ny vokany dia ny teny tsy hoe tsy hifantohana ny teny ny tiana resahana fa hoe tsapantsika hoe ny faka mihitsy ny fo no mila apetratsika amin'Andriamanitra fa tsy fotsiny isika hifantoka amin'ny vokatra ilay avy ao amin'ny fo ao amin'ny faka dia ny teny ka izao no fanamariana izay tsy tokony ho adinotsika ny rahantsika nandinika tanatin'ny loha hevitra hoe mariky ny famatorana kristianina izay miamitombo ane ny toetra mifanandrify amin'ity resaka hita eo amin'ny fomba fitenenana ity ny toetra tsy tafitohana amin'ny teny zao dia marika izay fitomboana izay ary pirofo ny fanolorantena lalin'ny olona iray ho amin'ny fanovanan'ny Kristy izany fitomboana hoe tsy mora tohana ny amin'ny teny izany kanefa dia izao no aoka tsy ho adinoana na dia hoe kely ary io lehilahy io anefa ny asa ataony dia izay amin'izay fitenenana izay dia misy fitraikany ary ny olona izay mitombo dia efa tsy marary tsy mora tafitohana ny amin'ny teny fa hainao miteny anefa manahoana ao anatin'izay mety ampiorina mety ampahery mety ahatezitra koa ary mety hiteraka ratrapo ny teny ka andeha everina manokana ny amin'izany ary anaiky andray
ny torohevitra izay oentin'ny lesona amintsika isika raha ny makasika ny epistiliny jakoba aloha dia tsy misy paikady manokana natorony jakoba elana amin'ilay izy ary jakoba ary miresaka ao amin'ny andinin'ny favalo amin'ny toko fahatelo fa hoe tsy misy olona mahafolaka ny lela fa izao manana n'andriamanitra isika tsy hain'olombelona tahaka ny hoe tsy ahaizantsika manova ny fotsika ny manova ny teny ataontsika ihany koa fa andriamanitra irery ihany no afaka manao an'ilay fanovana satria izy ihany manana ny hery dia hery ambon'ny hery ny olombelona tahaka atsika ka rehefa niara-nianatra isika dia andeha isika tsy ho falifaly fotsiny ka hikatsaka ny toerany hoe izay afaka amin'ny teny tahaka ny toeran'ny mpampianatra moa ny resahan'i jakoba azy fa andeha isika anaiky ny fanovan'andriamanitra dia tsy ho amin'ny alalan'ny foratsitsika sanatria no ahitana ny makasika atsika eo amin'ny fiarahantsika amin'ny Kristy fa amin'ny alalan'ny fitoeran'andriamanitra ao anatintsika ka tsy ho adino intsika fa ny fiarahana amin'andriamanitra kory marina fa ampianarina atsika no hoe mifona ao arinan'izay tsy nentina tao ka raha ny teny mahery amin'ny olona dia isika no andeha ho anisan'le manao hoe antsy dia izay loatra ny tiako tenena na hoe vazivaziko iny kanefa efa nandratra ny fony hafa fa isika sainao manomboka eto no olona izay maneho marina ny toetran'andriamanitra ary manahaka ny Kristy dia Kristy ilay tsy mbola nisy ny teny tahaka azy azontsika tao ny maka tahaka azy satria izy no ohatra tonga lafatra ho aiso manao dia afaka amin'ny teny tahaka ny Kristy isika dia Kristy izay ny teny noho ny maha izy azy dia izao Kristy ny mahiray azy amin'Andriamanitra no nafahany ny teny tahaka an'izany hoe tsy mbola nisy olona ny teny tahaka azy izany dia zasainao koa afaka mahatanteraka an'izany noho ny firaisana amin'Andriamanitra afaka manao teny malefaka maneho fahalemem-panahy avy amin'ny fo ka nasarotra ary izao fiainana izao dia ny fotsika afaka fehezan'i Kristy anjakany dia afaka manao teny tahaka an'izay an'i Kristy izay koa teny avy amina fo izay babon'ny fanahy masina dia izao tsy maintsy babon'ny fanahy masina rovany ny fotsika ny fanomezana avy amin'Andriamanitra ary maimaim-poana avy amin'Andriamanitra tokony tsy ho avelantsika andalo fotsiny dia izany fanomezana hoe babon'ny fanany fo ovan'ny fanany fo dia afaka hiteny tahaka ny Kristy tsy handratra ny hafa ary tsy hanao ny tsy sitrak'Andriamanitra izany fa ho amin'ny fahalemem-panahy ho amin'ny fiainana izay manana fo vaovao izany tokoa raha sitratsika ka andeha raisina ny fanovana avy amin'Andriamanitra dia mba hovany ho fo vaovao ny fonofo vato ao anatintsika tsirairay avy Kristy ane anjaka ato am-poko sy ao am-ponao ary sasainao ane anaiky ny fanovany dia mba ho hita eo amintsika ny sorotry ny mahazandriny antsika mpanaradia azy fa tsy sanatria hitovy amin'izao tontolo izao ka tsy hahafeny teny vokatry ny foratsy efa ao anaty sasainao Mirary Sabata ahitam-pifaliana ary miaraka amin'Andriamanitra ho anao sy ny ankonanao ary mandra-peona indray samy tahin'Andriamanitra. Feno fifaliana indray ny fo afaka miaona finaritra aminao atao anatiny dia jeritodika ny herinandro fahaenina ity izay ianarantsika ny boky ny Genesisy. Ny lohateny dia hoe Abrahama ilay lehilahy ny finoana. Lohateny izay noko fa mahakasika antsika rehetra satria fantatsika loatra zany Abrahama izany ny fanandramana ny rahany tamin'Andriamanitra ary ny lesona izay napetrany ho antsika. Akoatrany hoe izy izay loharanony teny fikasana ny poiran'ny Mesia izay mpamonjy antsika tsiraray avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Andeha ary hiaraka hivavaka aloha isika melohany andraisantsika izany loha hevitra tena mahaliana antsika mianakavy izany. Rainay tsara sady be fitiavana any an-danitro misaotranao zahay satria nomenao anjara amin'izao fotoana sarobidy izao indray handray fitahiana sy fahalalana avy amin'ny alalan'ny teninao. Sokafo ny fonay ary aoka hita fahombiazana izahay eo ampandraisana an'ireo afatra sy toromarika izay omenao ho ampiarinay mba hitondra vokatra ho an'ny fiainanay tsiraray avy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
ao amin'ny hebreo toko fa araiky ambin'ny folo ny andininy fahavalo no andininy zay ny fankazarantsika teto tamin'ny herinandro lasa iny manao hoe finoana no nanekeny Abrahama rehefa nantsoina iainga akany amin'izay tany ho azony olova ka de niainga izy nefa tsy fantany izay alehany. Hebreo toko fa araiky ambin'ny folo ny andininy fahavalo. Raha miverina kely ery amin'ny andininy voalohany amin'ny Hebreo toko fa araiky ambin'ny folo isika dia mahita ny famaritana ny atao hoe finoana. Finoana de fatokinany amin'ny zavatra antenaina. Zany hoe na de mbola tsy fantatry Abrahama sy tsy hitany azany ao ambadiky ilay toromarika zay nomen'Andriamanitra, de ilay fihetsiny nanoinany izay antson'Andriamanitra izay no anehoany ny Hebreo toko fa araiky ambin'ny folo andininy voalohany ny atao hoe finoana. Ary de io finoana io no nanekeny Abrahama. Ry mpiara-mianatra namana zay manaraka ny fandarantsika androany, teo amin'ny fivainanany Abrahama de tsy nanana lasa intsony izy satria efa nilaozany zany. Tsy tazany koa nefa ny hoaviny ary tsy fantany. Fa izao nandray fanapahan-kevitra ara-potoana i Abrahama. Ary fitahinany toy ny fiainany rehetra, na de teo aza ny fotoan-tsarotra sy toe-javatra zay nanahirana teny an-dalana teny. Ary nisy fotoana to efa tafahemotra teo amin'izany laharany ny finoana izany mihitsy ny fahitana an'ity Abrahama ity, no ireo toe-java misy zay ny famaofao teo amin'ny fiainany. Isan'izany ilay ambaran'ny fiara-mianatra nataontsika hoe ny fakapanahan'ny Egypta. Hitantsika eo amin'ny Genesis toko fa 12. Olana mpiseho matetika ho an'ny Israelita fahiny ny fakapanahan'ny Egypta, zay mariky ny fitikin'ny olona amin'ny olona fa tsy amin'Andriamanitra. Inona ny toe-java misy? Rehefa tery Abrahama nahita ny tontolo kevitra manodidina azy, ny kolotsaina amam-piarahamonina zay misy tany Egypta, de natahotra mafy izy. Fa raha milaza izy hoe vadiny Saray dia hovonon'ny Egyptianina izy ary hoalainy ny vadiny. Dia latsaka teo amin'ny fitokisana ny Egyptianina indray zany Abrahama teto ka dia nataony hoe anabavy ny Saray mba ho fitsimbinany ny ainy. Toe-javatra zay nampalahelo an'Andriamanitra izany. Toe-javatra ihany koa zay fantatry ny Egyptianina fa fahodisoana lalina zay nyroboany, ko dia niteny mafy any Abrahama izy ireo. Na izany na zany nefa dia hitatsika fa na de ny lehilahin'Andriamanitra manana na maizy azy dia manao fahadisoana, kanefa ity no zava-dehibe, tsy nafoin'Andriamanitra Abrahama. Toraka izany koa sika, impiry moa sika no manao fahadisoana eo anatrehan'Andriamanitra, miala amin'ny soro-dalana zay nosoritany, kanefa tsy mbola mahafoy antsika Andriamanitra. Ary zay no vaovao mahafaly lehibe zay ifikirantsika rehetra amin'ity Andriamanitra tiantsika ity, izy tsy mba mahafoy. Mahafinaritra ihany koa ny toe-tsaina tao amin'ny Abrahama zay toe-tsaina mendrika alaintahaka amin'izao andro avelomantsika izao. Fantatsika tsara ny tantarany Abrahama sy Lota ao amin'ny Genesis toko 13. Fa raha ny tokony ho izy dia tokony ho tafotohina, tokony ho sorena, tokony ho nanana alahelo tamin'ny Lota i Abrahama. Kanefa rehefa nandre ny vaovao mikasika ny fahababon'ny tany nisy an'ny Lota i Abrahama, dia nandray fanapahan-kevitra avy hatrany. Mahafinaritra mihitsy ny fidirany an-tsehatra tao amin'izany toe-javatra nitranga izany, fihetsika izay mitory fahalalan-tanana sy fahatsaram-panahy ary mampiseho ny tena toetrany marina. Hitantsika eto fa ny bebaka i Abrahama ary niverina tamin'ny toetrany teo aloha ilay lehilahin'ny finoana. Niditra an-tsehatra izy, namonjy, nanafaka any Lota, ary tsy ny Lota ihany fa netiny niaraka taminy ihany koa ny mpanjakan'ny Sodoma rehefa avotra somatsara teo ampelantanan'ny fahavalo. Tsy mba nanao otro-po tamin'ilay havany i Abrahama. Rehefa avy nilasaina tamin'ny alalan'ny fivavahana izy, de niomana ho amin'ny ady. Ary dia netiny niaraka taminy rehefa avotra avy any amin'ny fahababona i Lota sy ny angonany, ny mpanjakan'ny Sodoma ihany koa. Tsy sasalasalana fa nitombo ny hery miasa mangina tao amin'ny Abrahama tamin'izany faritra izany. Hitan'ny olona ny atsara-panahiny
ka nianatra bebe kokoa momba lay andriamanitry abrahama izy ireo vokatr' zany ihany koa no iraka ampanaovana atsika asehoy am'ity zao tontolo izao mangatsika ity zao tontolo zao feno fahasahiranana sy verevitra ity fa tsara ny andriamanitsika zany ange no anton'ny fiantsonantsika ilaza ny fahatsaran'lay niantso atsika iala tao maizina ho amin'ny fahazavana mahagaga ry mpiaramianatra namana fietsika matedera zay tokony olaintahaka ihany koa ny fietsika abrahama rehefa niverina avy nandray fitahina izy de ny zavatra nataon'ny laharam-pamehana dia ny famerenana izay an'andriamanitra fanomezana ny ampahafolony ho an'ny melkizedeka hitatsika eto fa ity melkizedeka itya dia ny solotena an'andriamanitra nandray avy tamin'ny abrahama ny ampahafolony ny ampahafolony a de fanehoana ny fankasitrahana n'lay mpamorona zay tompony zavatra rehetra koa tahaka ny fanekenany koa zay nataon'ny jakoba tateorina manao hoe raha tainao a dia omeko anao tokoa ny ampahafolony zavatra rehetra de tahaka n'zany any koa ty nataon'ny abrahama eto tya namerina izay an'andriamanitra ry mpiaramianatra namana amin'ny toetsaina tahaka an'zany feno fankasitrahana no tokony rahantsika mandeha amin'andriamanitra ary anatin'ny fatokitsika an'andriamanitra mitahy antsika andriamanitra dia manorona ny fanekeny amintsika izy tahaka zay nataony tamin'ny abrahama ihany ko natao ho fitahina ho an'ny fiangonan'i kristy ary ny mambra ho aminy dia natao hotahina tahaka zay hitondrany fitahina ho an'ny hafa ny tanjon'andriamanitra amin'ny fifidianana vahoaka alohan'zao tontolo zao de tsy niananganany azy ireo zanaka lahy ny zanaka vaviny fotsiny fa moambo amin'ny alalan'izy ireo ihany koa no anomezana an'izao tontolo zao reo tombotsoany fahazavan'andriamanitra mba tianao ve ny ho fahazavana ho an'lay zao tontolo zao maizina mandidina anao meteza iara-mandeha amin'andriamanitra ekeo ny toromarika omeny arao ny sorodalana zay nosoritany tahaka n'izay nataony abrahama fa na de mbola tsy fantany aza zay aleny dia voalaza ny hebreo toko farika amin'ny folo andiny fahavalo fa niainga nakany am'izay tany ho azo no lova izy ka de niainga izy nefa tsy fantany zay aleny hebreo toko fa raika amin'ny folo ka ny andininy fahavalo andao ry iroso a eo amin'ny fotoana sarobidy hanehotsika ny maha-piaramiasa amin'andriamanitra antsika isika ao anatin'ny fotoanany fanatitry ny sekoly sabata manasanao ampitiavana raha iso zay no maninao de ho atolotra antsika ampitiavana ho an'andriamanitra ao anatin'ity feokira mahafinaritra ity ivavaka isika andriamanitra rainay tsara sy be fitiavana ny an-danitro ho anao ny saotra ny dera ny laza ny voninahitra ambony indrindra satria mendrika handray izany ianao tonoho ny ho anay kosa ny fiadanana ny fahasoavana ny fitahina noho ny fiaranay mandeha aminao ka dia ho hitany izao tontolo izao fa andriamanitra tsara andriamanitra ny fahazavana andriamanitra lehibe andriamanitra marina ianao amin'ny alalan'ny fanandramana zay ataonay miaraka aminao de homembo ninahitra ianao ka hilaza ny fahatsaranao izahay ny fanatitra zay natolotra iandroany dia enganie ho ampiasainao am'izay ilanao azy miaraka amin'ny fitahinao rehetra ka atontosa antsakany sy andavany na dia kely de kely aza ireo tanjona nikendrenao izany minsy matoko say tompo ao fa hita ihany koa ny tanana ny paosy ny poketra zay nivoahany zany ianao ka ho afaka manome bebe kokoa indray zahay amin'ny fotoana manaraka zany vavaka izany tonoana isangatanay amin'ny anaran' Jesosy amen
mirary soa manantena mbola eona finaritranao aminao indray zahay a amin'ny manaraka ny mpiaramiasa rehetra nantotosan'ny fandarina teto a dia maneo an'izay fankasitrahana izay ary maniry ihany koa mbola eona mpifaliana aminao amin'ny 15 ny fotoanantsika manaraka ao anatin'ny fotoam-pivavahana fa dia marary soa samotain'Andriamanitra. mianatra eo tongotrao